Iarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia faly manonona ny fiadanany anapaka any am-pontsika tsiraray rehetra any tafiditra atao anatin'ny fampitana mivantana page YouTube sy Facebook tonona amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Vavaka vetivetsika voninahitran'Andriamanitra ray tsy to. Sotraonao zay tompo ray masina tsy to raha mbola afaka ampita afatra atao anatin'ity tambatsotra ity dia tononoko ny raha maherinao Jesosy Kristy hitondra délivrance ao an-tsiraray amin'ny alalan'ny teny izay ampitaina dia ome fahendrena izay atao anatin'ny fampitana ny afatra ao ary aoka ny zavatra rehetra dia ho voninahitry ny anaranao ihany. Tsisy intimidation any anatinay ihany tsisy fatahorana ihany koa atao anatin'ny fanambarana fa tena hoe miaraka amin'ny osotrao sy ny famindramponao eo ambany fitiavanao foana tia anafaka sy anavitra anay. Voninahitra ho anao ray tsy toa ary ny anaran'i Jesosy Kristy no entiko manambara an'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Eny ary dia faly manonona ny fiadanana amintsika rehetra, faly manonona tenim-pahasoavana ihany koa. Raha nandinika isika il y a 4 jours zay, 4 jours, 5 jours, peut-être 3 jours à peu près teo eo dia nisy ny hetsika nataon'ny antoko-pivavahana katolika tany amin'iny faritra atsinanan'ny nosy ny faritry Tamatavy iny zany. Inona moa zay hetsika nataon'ny antoko-pinoana katolika izay? Nisy ny hetsika nataon'izy ireo dia tsy inona izany fa ny fitokanan'izy ireo ny centre de santé, centrale de base de santé, zany hoe toby pitsaboana atao hoe manara-penitra, zay zany fonoteny zay. Centre de base de santé, zay le izy. Tany amin'iny faritra atsinanana iny. Zay ny zavatra anankiray zay. Dia niara nizotra tamin'izay ihany koa dia nisy ihany koa ny zakabe izay nataon'izy ireo. Les centres de santé de base haitsika rehetra ny anarany hoe les bons samaritains, zay ny anarana nampitondraina an'le centre de santé de base. Dia nisy ihany koa ny hetsika nataon'izy ireo, nisy ny présence an'ireo pretra religiozy ny cardinal, y compris ny filoham-pirenena, ireo séminariste isan-karazany, ny mpino katolika isan-karazany na ny tsy mpino ihany koa raha ireo curieuse tonga tamin'izany vanim-potoana izany. Mahafinaritra daholo zany satria tsy matory zany ilay fiangonana fa en activité, manao hetsika, manao zavatra. Dia hoe ateo hoe ny razotra tamin'izay dia nisy ny fitsofandrano les grands séminaires interdiocèse de Saint Frère de Sales tao Analamalotra Toamasina. Averiko tsara hoe nisy ihany koa ny fitsofandrano tonga tao zany ireo haut gradé ny cardinaly mpanapaka eto Madagasikara sy ireo haut gradé rehetra ao amin'ny religion katolika tonga nanamarika an'izay vanim-potoana izay. Ilay vanim-potoana dia tsy inona izany fa ny grande séminaire interdiocèse Analamalotra Toamasina. Dia niaraka tamin'izay dia nisy ny hetsika be da be isan-karazana toy ny sorona masina, ny fiderana, ny zavatra ohatran'izany. Mahafinaritra ho aly izy, surtout ilay hetsika fitokanana base de santé satria zany zavatra tsy ampy eto amin'ny firenena Madagasikara. Tsika rehetra dia mahay fa ny katolika dia mafana fo sy mirehatra amin'ny fanaovana asasoa, amin'ny fiahinany mpiarabelona eto amin'ny firenena amin'ny lafiny sosialy zany ary na amin'ny lafiny ara-pinoana ihany koa dia misy ny hetsika isan-taona ohatran'ny zakabe sy ny séminaire araky ny tranga eto ity il y a 4 jours tamin'iny faritra atsinanana iny. Fa ny tsy adinontsika dia
isanjavatra mampatanjaka ny fiangonana katolika de ny fananany fohy be Vatican izany, izay a classé mondial mihitsy a ny patrimoine ny ao Vatican hoe tena hoe matanjaka, tena hoe organisation tena hoe mahery vaika zany satria manana tafika mihitsy ary manana volamena ihany koa zay amin'ny taonina mihitsy a voatahiry ao anatin'ny coffre-fort andro zareo manokana. De ivelan'izay de misy ny fifampirahana atiny sy ivelany a araka ny système ijoroan'ny fiangonana katolika, fifandraisany amin'ny tendrom-panjakana isan-karazany hatrany Moyen-Orient, Afrika, Amérique latine maneran-tany. De izay no antony a ahafahantsika misitraka tombontsoa amin'ny alalan'ny hoe secours katolika, ny akanjaza, akamasoa, eny Andralanitra miaraka amin'ny Père Petro sy ny sisa rehetra. Ilazana amintsika izany rehetrarehetra zany fa miorina tsara ny système katolika ary tena hoe mipetrapetraka ny arborescence sy ny fankatoavana ny resaka rapport hiérarchique, ny fanajana, fifanajana eo anivon'ny papa, ny cardinal, ny prêtre hatraty amin'ny mpinotsotra, mpikirakira ny sorona masina sy ny mpandoro empoka sy ny ohatran'izany reny a tena hoe mipetrapetraka par rapport amin'ny karazam-piangonana isan-karazany izay a isehon'ny fikorontanana ohatra hoe zao ny Jesosy mamonjy miaratsiny amin'izay tsindrom-paingitra kely izay nefitsika izay misy milanjam-pakaritra hoe soloy pasteuriana fa tsy ilainay sy ny karazana secte isan-karazany zay mivakivaky ohatrany hoe misitaka amin'ny apokalypsy tic-tac-toe de mamorona école hébraïque izy de ainsi de suite ny femme foi sy ny ohatran'izany fa ny katolika hatreto a de mbola katolika izy a ary tsy nivaky izy malgré hoe misy ny katolika traditionnel orthodoxe sy ny katolika romane. Fa inona moa no tena tiana ampitaina amintsika atao anatin'ity afatra ity, zay ny sasiteny zay. Ny razotra tamin'io hetsika nataon'ny katolika io ihany koa dia nisy ny hetsika nataon'ny fanjakana zay tsy ratsy ihany koa fa hetsika fiahina sosialim-bahoaka toy ny fitokanana, ny fanombohana amin'ny asa, fametrahana, ny fotodrafitrasa, fototra fiandohana zany, ny fikitihana ny route nationale 5 Tamatave full point zay efa en dégradation amintsika miresaka izao a de nandray andraikitra zany ny fanjakana hiakato zoro ny razotra tamin'io hetsika io ihany koa de efa nisy a fietsena nataon'ny fanjakana tamin'iny faritra Atsinananosy iny faritra sy Tamatave iny. De tsy izay ihany, nisy ihany koa ny fitokanana lalana rarivato fatatsika poniny Tamatave zany amin'iny faritra Ankarohiry iny, mialatsiny efa tsy de sarotratra manona an'le anara-tanàna faritra Tamatave commune kely any zany. De nisy ihany koa ny fitokanana usine fanodinana vokatra fambolena tany Antetezam-Baro. Alléluia. Mbola tsy mampita message tsika hatreto fa manao constatation de fait zany. Dia fatatsika fa nanao hetsika tany ny filoham-pirenena malagasy nitokana ny BNGRC tany amin'iny faritra Atsinanana iny. Hatreo zany dia misy zavatra anankiroa mirazotra, hetsika ataon'ny antoko-pivavahana katolika sy ny hetsika ataon'ny sosialim-bahoaka androm-panjakana mahefa repoblika ao anatin'ny constitution laïque ny razotra tamin'izay zavatra anankiroa izay tany amin'ny faritra Atsinanana ary niara-naina zany ny media sy ny vahoaka malagasy. Fa izao anefa no hitondrana hafatra amintsika
ny zavatra nataon'ny katolika ny centre de santé de base manara-penitra fonoteny oa zay izay efa fanaona izy ireo sy nihetsika séminarista findrofandrano ilay resaka interdiocèse saint François de Sales dia raha ny tena izy dia mijanona hoe pure et simple ao anatin'ny rafitra katolika sy ny rafitra fivavahana ilay izy ho azavaiko zay tokony hoe satria ny katolika dia branche ao anatin'ny antokom-pinoana kristiana dia tokony mijanona izany zay izaka zay hoe proprement katolika sy mijanona ho fisaorana an' Jesosy Kristy sy fankatoavana ny zavatra napetraka-Andriamanitra tsotoa teo amin'ny antokom-pinoana katolika sy ny mpitarika ny mpino katolika ny mpitarika ny finoana katolika eto Madagasikara miodidina amin'izay zavatra izay ny toe-po rehetra ao anatin'izay izay no tena tokony raha ny fijeriko zany tokony ho fipetraky ny fietsehana nisy tany amin'iny faritra tsinanana iny fa tsy izay nefa ny zavatra nisy fa nisy androm-panjakana mahefa nisy mpanao politika nisy tompon'ny lakle tamin'ny tetezamita nisy fifangarona zany nisy fifangarona ary nisy loko politika mihitsy tafiditra tao anatin'izay hetsika izay tsika moa de miara-mahita fa nandalo teto ny zaikabe an'ny FKTLM de ny rahantsika nahita nisy olon-dehibe olobe mpanao politika teo amin'ny fitondrana efa tsy amin'ny fitondrana tsony tafiditra tao anatin'ireny nisy ihany koa ny hetsika nataon'ny katolika JMJ tany Antsirabe de hitatsika ihany koa fa mbola nisy présence ana olobe mpanao politika tany anatin'ireny hetsika ireny de rehefa nisy ihany koa teny Atsonjobe nisy à gauche nisy à droite misy fivoriana eny amin'ny 13 mai misy fivoriana eto sy aroa misy propagande tena misy capable mihitsy manafangaro manao mélange ohatran'le pub nataontsika teto hoe solika mitapoka pétrole de izany ny zavatra misy hoe mélange ny fivavahana sy politika eto sika zany de apita afatra hoe ny zavatra nisy zany hatramin'izay teto amin'ny firenena malagasy teto amin'ny firenena Madagasikara de isaky ny misy hetsika ara-pivavahana izay tokony hijanona fotsiny ihany hoe satria hetsika ara-pivavahana kristianina dia tokony hijanona fotsiny ihany tsindriko tsara hoe fanomezam-boninahitra an' Jesosy Kristy fiderana an' Jesosy Kristy fiankohofana fampibebahana pino arazo atao mihitsy hoe izay no hafanaina araky ny fitariany fanahy masina sy ny famanginy Jesosy Kristy de miaraka am'izay mirotsaka mibatisan'ny fanahy masina mampibebaka olona medina ny karazana don spirituel mahazo fonction sy ministère ny mpino tsiraray ary miasa ny fanahy masina ao anatin'izay fa tsy izay ny zavatra misy fa ilay animation de tsisy maha toko hoe hetsika ara-pinoana araky ny baiboly azy fa lay izy zany atao hoe hetsika na système hetsika mouvement na organisé na association mialatsina raha hiteny an'izany ohatran'izay le izy ohatrany hoe io misy club ana football io misy Rotary Club na io ihany koa misy akanjaza de manao hetsika association iny de par rapport amin'ny intelligence sy ny connaissance any hoe ahoana no hetsika atao ampahomby sy ampamiratra nyty hetsika ty mba ho be ny olona mba fa le objectif izany tsy any am'le resaka salut any ny danger am'le izy ary miverina am'ilay fanazavako teo hoe
le tenina tsitoko teo atram'izay ny hetsika raha-pivavahana nisy teto amin'ny firenena dia mifangaro hetsika politika foana satria ry havana tsotra be fotsiny le izy itsika malagasy resaka fotsiny zany hoe malagasy olona mifo malagasy dia olona mpivavaka malagasy de tena mpivavaka hoy misy ray sy roa sy telo any misy folo ao anatin'ny 50 millions any tena mivavaka ary hoe manandram-bavaka izy afaka mangataka amin'i Jesosy izy hoe isory mpitondra tsy mahomby io na hoe avereny ny mpitondra ihany na ohatran'izany de tena mihaino azy Jesosy zavatra nisy zany olona anankiray no mivavaka de mitondra akony teo amin'ny firenena témoignage zany ataoko anao zany fa tsy mitetahianao amin'izany alleloia fa ny zavatra misy sy ny zavatra afaka ambara dia ity firenena ity ozony baiboly dia manaja ay amin'ny molony fa ny fony kosa de tena lavitra ny ankamaroan'ny mpanao politika izay misemélanger amin'ireny karazana hetsy-pivavahana ireny ny objectif ny raha tonga eo izy dia resaka fifidianana amin'ny 2023 resaka récupération politique resaka misambotra ny émotion any mpino katolika na FJKM na secte na FPVM sy ny sisa rehetra zay fatany fa misy crédibilité ao anivon'ny fiarahamonina malagasy zay daholo raha vao mpanao politika fa raha mpanao politika hoe vonina marina izy ny participer amin'ny resaka hoe ara-panahy tiako tenena amin'izany de hoe vonina izy ny hiditra sy se soumettre ihany koa hietry amin'ny mampanao politika azy de hibebaka marina izy raha manana an'izay fisainana sy fieritreretana izay izy de voalohany aloha ny esorony ny akanjo mampanao politika azy ary miaraka amin'izay le hoe esorony ny akanjo mampanao politika azy mametraka tantara izy mametraka ny rafitra justice izy eto amin'ny firenena ny resaka sécurité izy manisy pression amin'ireo général be da be izay nomeny ordre sy fahefana nomeny galona ireo izy manisy pression any amin'ny resaka ministère isan-karazany any izy mba tsy hisian'ny kolikoly manisy pression partout izy mba ahafahan'ny firenena tsy mindra mbola intsony any amin'ny FMI sy ny Banque mondiale milelaka gauche à droite amin'izay tsy anaovana chantage amin'ny resaka varitsiny sy ny ohatran'izany ny vahoaka fa tena hoe mipetraka ny fafitiatena ara-tsakafo mainga misopotro be tsy mitsatratra aloatra marovoay sava sy ny sisa rehetra minimum izany hoe izay conscience izay fotsiny ihany de fampitsapana an'ilay olona hoe tena te hibebaka sy te hiova ny olona anankiray avy eo izy miroso amin'izay amin'ilay etapy nataony Zakaiosy hoe onerako ny zavatra azoko tamin'ny tsy marina raha ohatra izy nanonga-panjakana raha ohatra nitarika olona teny amin'ny lapam-panjakana mbotsorohatra izy raha ohatra izy nangalatra bois de rose raha ohatra izy namoaka volamena namoaka sokatra namoaka vola malety namoaka zavatra ohatran'izany onerany folo eny 10 eny 70 eny ary capable amin'izany izy satria misy heriny Kristy mamoa azy mitondra azy amin'izay zavatra izay fa hatreto sarotra ny enoko hoe manana an'izay initiative izay ny mpanao politika eto Madagasikara fa raha ohatra izy misemélanger amin'ny resaka finoana katolika luthérienne protestante évangélika sy ny sisa rehetra concert rija rasolondrabe kianjaparea ainsi de suite de tsotra be fotsiny le izy hoe récupération politique ary préparation an'ny fifidianana pour être crédible amin'ny vahoaka satria tsy toteny amin'ny vahoaka intsony fa hoy ny vahoaka hoe mpandainga io lehilahy io rainy lainga io taranaky ny devoly rainareo izay tianareo ihany no ataonareo raha milaza ianareo dia ny anareo ihany lazainareo rainy lainga mpandainga sy ny sisa rehetra ao anatin'izany ny vahoaka malagasy isika rehetra izay tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ao anatin'izany zavatra zaraina izany ka eto zany mamaraparana hoe aza mieritreritra mihitsy itsika hoe androso ty firenena ity voalohany lafo ny ara-panahy satria ihany koa
ireo mpitondra fivavahana mihitsy no manisy porte ouverte. Za tsy miresaka mpino katolika na mpino protestant na mpino evanjelika fa misy tena mivavaka any fa ry zareo beatoka ry zareo gradé de tena mampatsiahana mihitsy zany ny zavatra nisy tamin'ny vanim-potoana ny hoe ireo nanombo an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ry zareo antikristy zany tao amin'ny filazantsara Matthieu, Marc, Luc, Jaune ny tiako ambara amin'izany dia ireo au gradé ny mpisorona sy ny mpahay lalàna tamin'izany ndray petsapetsa tamin'ny fanjakana romanina hoe avoay ameo anay Barabasy fa omboy le io Jesosy Kristy. De izany ny zavatra misy eto zareo matanjaka sy chef tête ny antoko-pinoana matanjaka eto Madagasikara de miray petsapetsa amin'ny mpanao politika au lieu de hoe mafipezany zavatra lazaiko zany fa la vérité zany au lieu de hoe miroso marina amin'ny fampibebahana ny mpino miala amin'ny resaka idôlatria miverina amin'ny fivavahana amin'ny fanasy famarinana mikatsaka ny tavan'Andriamanitra milofo betsaka ao anatin'ny fiderana sy ny fiankohofana miasa saina fatratra amin'ny hoe ahoana ny afahampino mandray batisan'ny fanamasina ny siny don spirituel sy ny anana ny mpino ministère fonction araka ny sitrapon'Andriamanitra zavatra ohatran'izany fa tsy izany ny zavatra misy fa mélange ny politika sy ny fivavahana de izany no ampiainana antsika izany no iainantsika ihany koa amin'izao fotoana izarantsika afatra izao ka tsy ho vita io mbola hitohy foana io mbola hiamahery vaika foana io satria ilay fototra mihitsy no efa naorina ary ilay fototra miorina efa misy zavatra mitsiry be da be ao zay rehetra mitsiry eo dia manompo mamona zay rehetra mitsiry eo de manompo politika zay rehetra mitsiry eo dia mifangarongaro amin'ny Beliala zay rehetra mitsiry eo de rainy lainga zay rehetra mitsiry eo tsy misy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra zany ny zavatra misy ka tsotra be fotsiny ny afatra hoe izasy ianao izay manana fifatorana sy fiombonana am' Jesosy Kristy ao anatin'ny fanaovana ny sitrapony sy fankatoavana izay voasoratra dia mampaherana ao an-trany fa izany mbola antony tsy andringanan'Andriamanitra atsika zany no antony mbola tsy nandringanan'Andriamanitra ny firenena malagasy mazava be ny voasoratra rehefa niresaka tamin'ny niresaka Abrahama niresaka tamin'ny Elohim rehefa ndravany Sodoma sy Gomora Andriamanitra tsy de hoe misy 50 marina avy ao de ho aringanao ny mponinao Sodoma sy Gomora tsy misy aozy Andriamanitra tsy de nidina ihany nisa 30, 40, 20 farany lota valy mianaka navoakan'Andriamanitra tsy ka miankina amiko sy miankina aminao ny mbola tsy maharingana ny firenentsika Madagasikara tena tian'Andriamanitra isika ary tian'Andriamanitra isika bebaka sy hiverina amin'ny fanompona marina zay ankasitrahana sy araka ny soratra masina indrindra tsy manafangaro an' Jesosy Kristy amin'ny sampy amaranako azy de ilay voasoratra ao amin'ny Korinthiana 1:9-7 hoe inona no ifandraisan'ny Kristy sy Beliala inona no ifandraisan'ny anjaran'ny mino amin'ny anjaran'ny tsy mpino inona no ifandraisan'ny fivavahana katolika amin'ny laïcité de l'État inona no ifandraisan'ny laïcité de l'État amin'ny fivavahana protestant sy ny evanjelika ny hira fiderana Kianjabarea sy ny sisa rehetra message constitution daholo zany ataontsika zany ary manao constatation de fait isika ny zavatra nisy teto amin'ny firenena inona no ifandraisan'ny Kristy sy Beliala inona no ifandraisan'ny Kristy amin'ny bois de rose inona no ifandraisan'ny Kristy amin'ny alatra voamaso inona no ifandraisan'ny Jesosy Kristy amin'ny volamina miporitsaka gauche à droite ny vola amin'ny malety inona no ifandraisan'ny Jesosy Kristy amin'ny corruption sy ny injustice partout ao amin'ny androm-panjakana inona no ifandraisan'ny Jesosy Kristy amin'ny politika sy ny fitiavam-bolona ny rehaka ny voninahitra sy ny sisa rehetra zay fantatsika rehetra mila mibebaka isika malagasy ary indrindra ianareo mpitondra fiangonana azo atao en jeu
aza ampidirina ao anatin'ny ange géopolitika ny mpino fa responsabilité anareo zany no rodinina am'izany ianareo a mivaivay mihitsy a ny vainafo eo ambony lohanareo a raha mandrian'zao afatra izao ianareo beatoka rehetra eo amin'ny karazana religion zay fikirinareo sy dénomination a tasominareo zay tsy mahavonjy ihany ko a fa ny fiverenana am' Jesosy Kristy fa naso famarinana any any ny antoko ny lalàna famonjena lalàna ny fanainaina ny salut mandrakizay a fa tsy resaka religion a tsy resaka dénomination a tsy resaka fombafomba fivavahana tsy resaka apparence ivelana vao mainka moa fangaro am' resaka politika ny anareo mibe indrindra zay fa mirary soatsika rehetra de tahin' Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny a somary maherihery ny afatra fa mahasoa atsika izany saotranao zay tompo a raha mbola afaka nampitan'izany afatra izany a dia ianao ny tompo no mikasika ny foinay mba ho anatra anovana fihetsika sy anovaina famindra izany a ibanjinanay foana ny sitraponao de ireo mpino victime rehetra satria mbola ao anatin'ny religion izy noho ny ataon'ny mpitondra fivavahana isan-karazany a toy ny hoe mivarotra azy ireo a amin'ny mpanao politika mivarotra azy ireo a amin'ny mpanambola mivarotra azy ireo a amin'ny fifitiananao aby mivarotra azy ireo amin'ny zavamisy ary manisy an'izay balance izay a Kristy Beliala ianao ny tompo amindra fo aminay tsiraray avy a ary amindra fo am'ireny mpino-reny ihany ko izay ao anatin'ny innocence totale ignorance totale ianao anay tompo amindra fo aminay araky ny alehibe ny fitiavanay a de ianao hitondra délivrance ho anay a ialanay ao anatin'ny fampifangaronay ny fotom-pampianaranao Jesosy Kristy amin'ny fotom-pampianarany Beliala vonjeo ny firenenay a mamindra fo aminay Jesosy Kristy alleluia voninahitra ho anao ray tsy to amen na izany na tsy zany a de sura fa fantatrareo a mpino katolika sy ny mpino tsotra mety ho efitsika manao evanjelika ny zavatra tokony ataonareo fa tsy hoe ny lehibe anareo manao ny ataony a de anaraka azy ihany ko nareo a amin'ny lokom-bato horotsakareo amin'ny fifitianana mialatsiny a manona an'izay na tsy amin'ny fifitiananay fa na amin'ny zavatra hafa ary razo atao mihitsy a de alao ny resaka mifidy olona sy mifidy loko politika sy nohatran'izany fa andao hifidy hiaraka am' Jesosy Kristy fantatsika rehetra ny tantaran'ny Saoly mpanjaka tsy nanana mpanapaka ny vahoaka Israely de izy mihitsy no nifidy hoe ome mpanapaka izay ome mpanjaka izay ry Samuela mpaminany de hoy izy Andriamanitra tsy to tamin'ny Samuela mpaminany eno ihany ny feoany de atsika ny tantaran'ny vahoaka Hebreo a fa tamin'ny sorsan'ny fivakivakina hatraty amin'ny fanaparitahana nandalo a fanjakana Rehoboama, Jeroboama, ry Kirosy ary Nebokadnezara ny fampahoriana ireo tsy mifora rehetra nanapatra tamin'ny vahoaka Israela ary miparitaka tanteraka ny fanjakana Israela potika hatramin'izao hitenenantsika izao malgré hoe mitsangana ny État d'Israël fa miandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy fanindroany mihitsy amin'ny voninahiny a ametraka ny tongony a ao amin'ny tendrombohatra ny fandresena izay a vao a isy a ny antsoina hoe paix totale ho an'ny zanak'Andriamanitra izasanao a miaraka am'ireo a vahoaka Hebreo izay manaiky an'i Jesosy Kristy fa tsy vahoaka Hebreo a fait partie amin'ny troisième temple miaraka am'zareo kasara sy ny sionista sy ny mpanao politika ry Beliala izany tiako tenena veloma tompo koa de mirary soatsika rehetra amanaraka indray